vahintsika araka nefa nampahafantarina teo a de tsy iza fa ny filohan'ny antokotrika fa mirabanao andre matoa ely arabevahiny a raisinay telomenada eto amin'ny plateau tsy manakilimbinana amin'ny ity takariva ity mirabanareo telomenada miaraba ny mpanaraka ny fandarina ny tokantrano ihany koa andre matoa ely arabevahiny hoy ianao tao arinany reny tranga izay nahazo anao faraparany reny hoe eloko raha tsy hijoro aho mahita ireo loza eto amin'ny fireneko tsy ho ataonao sakana ve zany a ilay sazo miantona izay nampiarany fitsarana taminao tao anatin'ny iny raharaha izay nitorinanao teny amin'ny fitsarana iny ny raha antsika nahita tokoa moa iny tranga zay nahazo anay vary mirahalahy izay tany ambolohany nisy ilay mpanao gazety namanareo mirahalahy moa zany zay niaraka taminay zay ora vitsy tao arinan'ny fanadihadiana azy tena vototra fa izay enina mirahalahy kosa aloha zany no atao hoe niaritra hatramin'ny farany raha zay ny azo ilazany azy ilay fisamborana ny fanadihadiana sy ny karazany tao anatin'le izy efa betsaka noa voaresaka makasika an'iny fa ny farany moa zany de hitantsika hoe ny afara tamin'inylay hoe sazo miantona eritaoniny raha dika moa zany le izy amin'ny hafa de hoe tokony angina zany eritaona raha zay ny azo ilazana azy hoa kosa nefa ho ana enina amin'ny rahalahy ny tovizana de ny hoe zao ny zavatra misy eto amin'ny firenena le izy anie tsy resaka basy toliara ihany santionany anankiray ao anatin'ny tolona atao iny fa zao lay fomba fahitantsika an'ilay firenena ary nafinaritra nahare an'ilay hira teo fa tena reny tokoa nge le zavatra iainana amin'ny andavanandro hoe ahoana ary moa zany no ahafahana mangina manoloana an'izay ny sasany aza miorakoraka manasoaso tsy manao afa tsy mitady ny tombotsoany manokana eto amin'ity firenena ity tsy mangina izy mampiasa kontifako mampiasa ninona fa maninona moa tsika no angina ao anatin'le izy de ny azy zany fehiziko fotsiny amin'ny teny tsotra hoe misy konge le atao hoe le droit de dire non amin'ny teny vahiny fa maninona moa tsika ny tsy hananjoanao tsy rehefa zavatra hita hoe tsy mety de izay noa hijoroana zavatra hita zao fa amono ny firenena amono ny piraitanindrazana de ahoana no angina manoloana an'izay ary ny amehezako azy de tsotra be fa naninona moa ny sasany tamin'ny fotoanandrony raha miresaka n'io basy toliara io fotsiny a tamin'izany izy mbola toliara sanja de nasany teny mihitsy hoe ny mpitondra sahala amin'ny Hitler noa mahasama mampandeha n'io basy toliara io maninona izy amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana zao izy tsy vitany manohana n'ilay tetikasa indray fa miriary izy ihany nahazo ny toerana zay iverindrareo fa saza azy ary ny farany de zao iandry rajovelona mihitsy ngeny na suspendu an'io tamin'ny 2019 nanakina ny fitondrana rajonary mampianina ao anatin'le izy maninona ary zany zay no angina satria ve manangana an'le milisy atao hoe voromahery zareo satria ve mampitahotra zareo de anginitsika nay zany tsotra fotsiny ao anatin'le izy hoe indre mandeha ihany itsika no mandalo eto ambonin'ity tany fandalovan'ity inona ary zany noa ho apetraka ho an'ilay taranaka ao anatin'le izy de zay zany no tsy ahafahana mangina mihitsy ary hoe maninona moa miady makasika ny hoe nosy malagasy na nilsepar zay lazay ny sasany hoe neto ara tsy vita ka ny any anaty ranomasina any divana nanampy ny mponiny somamanina tamin'izany fotoana zany ny fanometanana ihany koa zay amin'ny any avaratra amin'ilay nosy misy tsio ny sakaty ny ampasindavana ambanja zay iverindrareo hoe hitrandrana terarary ity tao amin'ny toerana latsahany tavoniny tena mihitsy tsy afaka ny angina zany manoloana zany loza hanjo ny firenena Andriamatoa Ely Arabevahiny raha mihaino anao eto azy zany de mazava be mitohy ny tolona tsy mahasakana anao velively ilay sazy miantona eritaona fa te antany zany satria mantsy zao vao niteny fotsiny zay hoe anao ny vahinina hitady de misy miteny hoe tandremy fa sazy miantona eritaona te antany zany hoe raha zany hafananao sy hoe tsy maintsy mitohy zany ohatry ny ahoana ny endrika isehoany zay fitohizany tolona zay ary ho anao manokana zay tokoa le izy moa zany no ny aha zany no tiako mariana voalohany de zao hoe misy zavatra zany mba tena tiako iraisantsika ary zay zany ny etsonany rehetra amin'izay hotohy an'ilay raharary tsy maintsy tohizana tokoa aloha le izy fa tsy azo ajanona fotsiny eo ty tsy vitany hoe resantsika efatra mianadaha eto na ifampitsetsetra eto fotsiny ny ahy zany no tiaka atsipy de tsotra be raha miresaka basy toliara tsika are pirenena zany are pirenena ao atsika efatra mianadaha ny mpanaraka ny fandarana ny atokantrano any ny malagasy any ivelany ihany koa na le atao hoe diaspora io samy tompony itsika
fa napetraky Andriamanitra fotsiny io any amin'ny faritra atsimo andrefana de oza hoe andeha ialana le fomba fijery hoe satria resaka pastolia raha ferany any atsimo zany oza hoe raha zany ny fomba fanaotsika politika raha zany ny fomba hoetsika hitantanana ny firenena de ozy hoe tena mbola andairany le atao hoe zarazarao anjakana tokoa tsika io zao ny problema ny teleferika andresahanareo teo Eliarabe vahiny ponina Antananarivo ihany koa satria malagasy za koa mandotrosa amin'io sahala aminareo efatra mianada ny vahoaka any aminay any Ankilomalinika any Abelalanda any Ankiloloaka mandotrosa ihany koa amin'io resaka teleferika io de misy asa itenindray ve zany hoe inona ny idiran'ny Eliarabe vahiny amin'ny resaka teleferika fa ny problema pastoliary ary tsy voafahany ozy ny tenenako an'izay zany de tsotra be mila manambatra hery isika amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena resaka pastoliary no samborana anay fo zay hoe hojerentsika fotsiny ve reo avantsika any avaratra ka sain'ny sasany amidiny nosimitsio sy sakaty ary efa mandeha ny demarche rehetrarehetra amin'izany hojerentsika fotsiny ve reo olona any ambanja zay avantsika any avaratra reo fa misisika mafy le fitondram-panjakany amin'ny alalan'ilay orinasa hoe arena resource hitrandraka terarara any avaratra anefa amin'izao fotoana zao mba samy mpanara-baovao ihany satria ny teknôlôjia miazakazaka any États-Unis nge ka misy fitrandrahana terarara ihany koa ny fitrandrahana arena sahala amin'io ihany koa zany fa tsy terarara ny ponina miodidina n'ilay fitoeram-pitrandrahana zay foibean'ny fiolona énergie satria efa fiolona énergie zao ny any atsimo fa tsy pastoliara tsony le orinasa ny anarany fotsiny miova fa lay zavatra hotrandrahana zany mitovy nareo ponina miodidina ny fitrandrahana io ary any États-Unis amin'izao fotoana zao mitokona miady sahala amintsika ihany koa manana tombony zany tsika hoe de mbola tsy miasa efa manomboka miasa moa zany le orinasa fa mbola tsy mitrandraka le orinasa de efa tena tokony ho mailitsika ka zay ny ataoko hoe mila fanambarana heritsika satria raha misy malagasy ray marary avatsika zany tokony harary atsika rehetrarehetra zany ary zao raha misy malagasy anankiray tratrana tsy fahasalamana vokatra le fiparitahana toana radioactivité sy ny karazany io misy ataoko hoe vesatra ho an'ny mpiray tanin-drazana zay satria misy volam-bahoaka tsy maintsy hiala amin'izay hikarakarana an'io avatsika ireo de izay zany ny ataoko hoe andao re tena fotoana zao samy marary tsika eto amin'ity fireneny ity andao esorona le fomba fijery hoe samy mamahany olany Madagasikara iraisantsika za alitra alohan'ny mahamasokoro azy za malagasy de andao zay no atao zava-dehibe inona le zavatra marary atsika rehetrarehetra any de zay no anambarana ny hery fa raha samy manao ny azy samy tsitokotoko eo de hozy hoe de tena samy hosahirana eto tsika satria zay no nahazo le sursis heritona fa zany atainta la sûreté de l'État zany nge zany no nanenjehana any de ozy naty fandaranareo telo mena daty koa nge rehefa tianao atao hoe manelingelina ny filaminam-bahoaka de afaka enjehana ihany koa nareo anatin'izy toina fiandrianam-pirenena zany moa le izy mba mora toina koa le fiandrianam-pirenena fa zao efa valy le fanontania lili teo hoe ahoana ny toin'le tolona teny valy teny Rabe vahiny ely azany de le hoe mila manambatra hery fa zao i Rabe moa mazatra anary izy miravavy misy miantso anazy io mantsy hoe Elia fa ty anaty fandarana moa zany de Andriamatoa Elia Rabe vahiny misy ny tranga zay fa niseo talohany zao raha tadidinao tsara nakasika ny colonel Falapera tratra ihany koa izy sazy ohatr'izao nangina izy raha hitariko kely izy ho any aty Antananarivo misy tranga ohatr'izao koa nahazo an'ny filohan'ny syndicat ny CSS sy ny filohan'ny secrétaire général ny randrana syndical samy tratrana sazy miantona fa ny ray zao nangina fa Barsona Rakotomanga tsy mijanona fa vao maika mijoro ary miteny Rabe vahiny Elia Androany inona zany no ampiavaka anao zay efa niteny hoe mitohy ny tolona satria ny zavatra hita moa somary mampalahelo ihany ary zay raha ny hevitra telo menadasy ny aty amin'ny fanoherana moa zany de tsy afenina fa tena manohana anao ary mideranao tamin'ny fijoroana zay nataonao ary tena mampahery ary raha iza manokana ro mino fa mitovy hevitra amin'izany izy mirahavavy reto tena andaotsika anambatra hery fa ahoana zany Rabe vahiny Elia Androany raha oharina amin'ny colonel Fanapera efa voavalinao teo moa le izy hoe tsy angina fa mila fanamafisana zany zay hoe tsy angina ny fomba ahoana zany le izy telo manada tsotra fotsiny
raha miresaka moa zany hoe inona no mampiavaka ny tena zany am'ireo lay ataontsika hoe zoky a ray aman-dreny a zay ny vesarana nylay atao hoe sursis na le sazy miantona sahala am'izao koa ny angamba iveriko hoe inona moa de tena mampiavaka ny tena mihoatra an'ireo raha ny traikefa koa tsy manana mihoatra an'ireo zany ny tena na de nitaona fotsiny ara fa ny elanelany angamba ny mety hoe mampiavaka anay aloha de ny tena mpanao politika ary faharesen-dahatra lay nanaovana an'le politika efa tsy ohatran'ny sasany hoe ny saisir opportunité ozy izy ny teny vahinona hoe satria namako lili lasa mpanolotsaina ny tanàna de mba misy opportunité kely eo de miazakazaka koa zany ny sasany mba hisisika ao mpanao politika par accident zany ny akamarony zay le izy ka ny colonel Fanampera fatatsika fa miaramila izy teo anivon'ny gendarmerie zay ny carrière tsy mpanao politika izy zany fa nitovizanay samy masikoro zay samy manohatra ny base toliara sahala am'izay koa ny folohan'ny CCS resahanareo teo izay namana ny professeur Samy Grégoire tratran'ireny misy izy moa zany tsy fanomezantsiny fa ho afotsiny zany ny azany ny faharesen-dahatra de tsotra ao anatin'le izy hoe zay aloha ny fihevahana hoe za mpanao politika zareo aloha tsy mpanao politika fa nisy cause kosa zany ny ombona natao eto Madagasikara tompoko rehefa manao politika lasa ohatrany manahirana le izy fa zay moa rehefa misafidy ny anao politika ka mieritreritra hoe tsy ho elingelen'ny hafa indrindrandrindra manohatra mpitondra fanjakana amin'ny zavatra rehetra tsy mety ataony le fanoherana eo ihany fa rehefa manohatra ianao lazay ny sasany fa manakana sotro tsy hiditra any ambavany ianao zay satria zany izy tsy mieritreritra fa tsy lay ataontsika hoe ambotry an'ilay firenena ka rehefa manohatra an'izay ianao dia tsy maintsy efa mieritreritra aloha ianao hoe isy fanamboranao farafaratsiny isy fanagadrahanao zao ary moa le izy manahirana fa tato ato lasa nisy pratika tany aloha tany lasa miverina de ohatrany lasa misy fahafatesana hafahafa zany satria efa nisy zany teto amin'ny firenena ka ho azy zany zay no iveriko hoe inona no mampiavaka de averiko hoe tsy itovizanay fotsiny angamba za mpanao politika efa namboarina ho amin'izany zany ny saina efa miomana fa rehefa tsy miomana an'izany aleo tsy manao aloha zany raha eto Madagasikara ny fotoana ny tsy fantatra ny anaovan'ny zareo azy fa lay hoe fanelingelenana sy faninjehana iny zavatra efa lasa ohatran'ny rano fisotro zay ny azo ilazana ka izay zany tsy mahataitra ao anatin'le izy na misy ary lay sursis de eto ny teneniko tamina sehatra anankiray maly fa averiko kely mampalahelo nefa ohatrany lasa mieritreritra mampieritreritra raha za zao any manana moyen de izy mety anangana hôpitaly ao anay menakavy a zany inona ny antony ianao zany rehefa manohatra an'le mpitondra fanjakana na ny hôpitaly idiranao ary zany tena mila mieritreritra tsara ianao fa lasa marikoriko ny mieritreritra an'le izy nefa lasa zany le fomba fanaovantsika n'ilay politika de izay ny ano iverenako hoe izany zavatra zany le pratika politika tsy mety zany zay no mila hijoroantsika zay no mila resentsika zay no mila fitambarantsika de feheziko amin'ilay tenin'ilay namana pretra zay zany rehefa miresaka satria ny akamaroantsika koa manakora fotsiny rianina manao an'izao rianina tsy mahay rianina de ozy le pretra namana zay de tsaroko le izy hoe rehefa te hanovy ianao aza vela ho an'ny olon-dratsy ary fitatanana n'ilay firenena fa milanao le milaza olona tsary koa zany mitsangana anova an'ilay raharaha-pirenena ka izay zany no motivation ao anatin'le izy mahatonga an'le hoe tsy maintsy manohy fa zany atteinte la sûreté de l'état zany na mivoaketry atsika ka manao maloto amoron-dalana eto sanatria de vazon'zareo ipetahana atsika zany hoe vagy be zany le atteinte la sûreté de l'état ka raha mbola mahita zavatra tsy mety de ozy hoe aloha mijoro foana manohy anao fa le mpitondra nge rehefa tiano petahany ianao aloha de petahany satria izy afaka manovany mainty ho lasa fotsy amin'ny fotoana ifaranany fahefany angamba zay vao mety tsy hisy tsony zay pratika zay Elerabe vahiny teny ianao teo mikasika ny hoe nanomponana ny kiloka aza tsy maintsy andoha ihany koa ny volan'ny teleferika no hitrosa be mitatao eo ambony lohan'ny vahoaka malagasy rehetra io misy vaovao miparitaka ny anaty tambajotra ny sary manahirana ihany misy sarina lehilahy miosindra satria hoe to hoe ny vonon'ny gendarme ny fahitanan'izany any amin'ny faritra kiloka manoloana ny tranga zay mahazo anareo amin'izao fotoana izao ny resaka ianao teo hoe mefa misy pratika hafahafa tany aloha lasa inina verina amin'izao fotoana izao fahitanao an'izany tranga rehetrarehetra zany amin'izao tsika miteny zao ary miditra kely ao anatin'izay koa angamba hoe mbola miafina ny natiala ve
le ahavana sy fianakavianareo matahotra karazana famonoana sanatry zany. Ya le izy raha miainga zany amin'le vaovao lazainy Clémence teo dia tena misy tokoa aloha zany hoe paritaka amin'ny tambajotran-tserasera sy ny karazany le efa afatesana mpiray tanirazana anankiray io zany izay voalaza moa hoe ntifiriny teo anivon'ny mpitandro filaminana mbola ao anatin'ny manady ady tsara zany satria le olona mandefa an'le vaovao aloha olona mba fantatry ny tena ihany miezaka ny miantso azy aloha fa tsy mbola mahazo azy sahala amin'izany koa ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana raha ankily loaka misy fianakaviana misy namana fa mbola tsy mahazo andreo zany dikan'izay rehefa fantatra hoe inona le izy dia tsy maintsy ifampizarantsika eto ihany inona marina le izy makasika an'ilay fanontaniany baba dia mbola any anaty ala ireo lay namana zay ao anatin'ny fikambanana mazoto moa zany zay manohatra nylay tetika asa basy toliara reo moa zany dia mariako hoe tsy izany nanangana ny fikambanana mazoto aloha fa ny namana teo rakoto vao fa nitovizanay kosa dia samy manohatra nylay tetika asa basy toliara zay moa zany ao anatin'izay dia lasa tondrona ndray manohatra fampandrosoana zay zao ny fiantso anay any atsimo amin'izao fotoana zao satria everina zany hoe manana modely nge tsika mba tsy fisy QMM tsy teny zavatra be dia be inona ny tombony amin'ireny i Sakarahy district ny Sakarahy ny commune ny ilakaka ny miliary isan'andro ny vola mivoaka ao efa mba mandehana amin'izany district ny Sakarahy zany eo atapo-tanàna fa na goudron 1 kilometre ary tsy tanao ao anatin'izany manana ohatra mazava zany le faritra atsimo raha lay fitrandrahana le Pyrénées io dia miverina amin'le namana any anaty ala zay le mampalahelo ao anatin'le izy satria ve tsika tsy mitovy hevitra satria ve zay manohatra n'lay tetikasa zany dia lasa enjehana lay mpiara-mitolona aminay dia lasa milefa any anaty ala taraiky aty tanàna ny vady aman-janany tamin'ny fotoana nandalovanay tany na tratran'ireny rarary anay efa 3 herinandro ireo namandreo no voatery mipetraka any anaty ala fa falako azy aloha biby no mipetraka any anaty ala ny mikeary efa tsy fidiny amin'izao fotoana izao efa mba misamy mitady ny fomba hoe ahoana namoana n'ireo mikeary eo anaty ala tia indray zany olona nohony tsy fitovikevitra dia enjehana dia lasa mipetraka any anaty ala ary zay ny tena zava-doza nananganany zareo le atao hoe milisy ny alo dia tena tondroko mihitsy hoe milisy ilay voromahery satria tsy ara-dalàna zany ao anatin'le izy lazaina fa nananganana an'le milisy voromahery dia hoe andaminana ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny commune Kilmaliny sy commune Tsanisiha zay no nananganana azy ka le izy rehefa avy eo efa fantatra ihany le objectif zany fa anenjehana nyreto le namana ao amin'ny mazoto tsy mitovy hevitra amin'le resaka fanoherana ny tetika zay basy toliara areto dia mialatsiny fantatra nge le olona lehibe an'le atao hoe voromahery dia inona ny zavatra ataony ao anatin'io commune ny Kilmaliny sy district ny Toliara faharoa io fantatra zany fa izahay zany mbola niezaka ihany hoe satria mpiray tanàna satria mpiray tanindrazana dia ohatrany mba hoe nafinafenina atao tan'zany zavatra zany fa amin'izao fotoana izao zany nananganan-drareo an'le milisy zany dia hoentina nenjehana anay dia mialatsiny kosa tsy afaka nitaza-potsiny zay mba ho fandaminana amohanan'ireo naman'ireo tao anaty ala zay noa nanamborana anay hatramin'izao zany ireo mbola any ona ry ilay manapa-kely zay manohana anao amin'ity antsotsay mahazo anao ty le izy marina le resany babary eto dia mamerina ny fisaorana satria tsy dia hoe za no inona le ara-pivahina ny otrikafo no inona ka hatonga n'le fitondram-panjakana nandray an'ireny fanampahan-kevitra ireny hoe sazy miantana heritaona no nomeny fa mino fa no ny fanohana ny namana rehetrarehetra na ny eto Madagasikara na ny any ivelany noa namperitreritra angamba n'le fitondram-panjakana satria ty fitondram-panjakana ty nge fantatritsika fa mifanampahan-kevitra raisiny dia référé foana izy amin'ny réseaux sociaux ka za mino fa raha maivamaivana no fanohana ny namana dia zay range tao anatin'le izy efa nisy taona dia hoentina any amin'ny fianaratsoa any no tsaraina any no fonjaina tao anatin'le izy fa nohony fahamaroan'le fanohanana zany na tonga le fanampahan-kevitra ohatry zareo zany zao no efa rahan'le izy hoe sazy miantona heritaona ka ozy aho hoe
tsy ampy raha hoe ifanohana fotsiny tsika hoe vita iny de zay fa le adina tao ane ka tsotra be hoe iadivana amin'ilay fomba sy endrika fandrobana n'ilay arem-pirenena zay ataon'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao sy ny ekipany zay zany le izy dikan'izay io tsy vitany hoe satria nahazo an'le sursiheritaona de ampy zay fa le fifanohanana io mila tohizana le firaisan-kiny io mila tohizana ary zay zany ny eto ny antsoko hoe andao le izy tsy ajanona amin'iny resaka hoe vazotoliary iny de tapitra ilay izy fa tena mila avondrona zany ny hery ao anatin'le izy tena averiko hoe mila avondrona ny herintsika le ny fanohana rehetrarehetra teo andao fa zay vonona lotrikafo zany ny any resahako ao anatin'le izy ahafahantsika manohy an'le raharaha satria amin'izao fotoana izao nge de efa fantatra ny ministeran'ny minina nge tsy tokony adinitsika fa nyresaka hoe misy eo amin'ny site minier roapolo eo grande mine zany eto Madagasikara mbola everinareo omena fanomezan-dalana na licence dikan'izay io tsy resaka vazotoliara fotsiny na ny any avaratra fotsiny fa raha miresaka roapolo mahery zany tsika eran'ny Madagasikara nge rakotra zany de ahoana no avon'ilay taranaka faramandimby ao anatin'izay dikan'izay averiko tsy ampy zava-dehibe le fanohanana teo fa tsy ampy le izy fa tena mila tohizana mila fanambarana hery aloha zay fotoana zao ifampidiniatsika fotoana zao ifampiatsotsika ijerena n'izay fomba anohizana n'ilay raharaha zay satria mila hovaina zao pratika maloto eto amin'ny mazavany amin'iny misy hiditra moa ny antsotaribinga mba orinany fanontaniany farany fa mbola tsy atsy afa-po tamin'le valitermitera be ianao mandray roa ianao zanaky toliara rary loatra ianao hiaro an'ilay tanàna sy le everinao fa fandrobana repirenena zany amin'le tanàna fa ianao koa poniny eto Antananarivo renivohitra misy afatra manokana ve ho anay zany ohatra zay telo menada na ho an'ny poniny eto Antananarivo renivohitra na no an'ny fanoherana eto Antananarivo renivohitra satria ianao koa poniny eto inona zany anjara briky azonay hoentina tsotra le izy na tsy napetraka ao le fanontaniana de veriko tsy maintsy horesahana tany amin'ny farany satria za mpandohetra za koa efa kandida mpanolotsaina ny tanàna teto Antananarivo fa niaraka motsika ny fanohana tamin'izany fotoana zany de ohatran'le nylazako teo hoe za koa mandonitrosan'ny teleferika ao anatin'le izy de enim-bolana zay ny lasa ny nampanantenaina teto tsy teto amin'ny tanàna Antananarivo ihany fa eto motsika nareo mitelo menada mpanolotsaina eto amin'ny tanàna Antananarivo de hoe mifidiana ny be ny tanàna mitovy kandida be ny tanàna mitovy loko mpitondra fanjakana mba hahafahana mampandroso an'ilay tanàna Antananarivo de oza hoe lany tokoa moa zany tsy iverina tsontsika tamin'ny fomba nahalaniny fa niterenany lanina ilay be ny tanàna Antananarivo enim-bolana teoriana re tsy mbola nisy tatitra nge natao tamponina Antananarivo amponina Antananarivo mpandohetra de mba mitaky an'izay zany rehefa tsy manao ny anivon'ny commune ilay tompon'ny fahefana mpanantanteraka ozy hoe mba mitodika any aminareo koa zany telo menadalo fa nareo no eto hoe zay le izy fotoana zao mba tokony hanaovana an'izany hoe aiza ho aiza zao le tanàna Antananarivo rehefa tsy manao ilay ny anivon'ny fahefana mpanantanteraka ny amin'ny commune zany misy olombava-mbahoaka anakenina ihany rombe fomba ihany koa za moa tsy resaka le orange fa tsy nenireny efa paradisy Madagasikara tsy mitovy le tontolo misy atsika le tontolo misy amin'ny zareo fa any amin'ilay tontolo efa paradisy Madagasikara fa le zavatra iainantsika eto de tena le hira teo malaza azy koa hoe mba mitaky an'izay aminareo koa satria mananjo ny mponina Antananarivo mpandohetra mba hafantatra marina hoe maninona no bloqué sala am'izao le tanàna Antananarivo miresaka teleferika zao zay ianareo teo mihaino anareo de izy hoe za zao nieritreritra hoe fa tena mitobaka indray ny vola ao amin'ny commune Antananarivo satria eto amin'ny commune Antananarivo le teleferika raha tsy misy ariary mirotsaka fa maninona tokony mba ho azavaina izany zany ao anatin'le izy ka zay zany mba ianareo no eto de nareo zany no etanina mba hanentana ny mpanolotsaina miaraka aminareo manentana ihany koa andreo le solombavambahoaka avaty fanoheran'leo mba tsy olazain'ny olona vongany fotsiny koa tsika ty amin'ny fanoherana mialatsiny nefa tsy maintsy manao autocritique ihany koa tsika ary mila mazaka an'izay ao anatin'le izy ka mba tsy hanondron'ny olona tsika ty amin'ny sehatry ny fanoherana amin'izay tena mba manentana anareo telo mianada manentana an'ireo solombavambahoaka avaty amin'ny sehatry ny fanoherana vonona izay ifanometanana raha ohatra ka misy tokony ifanomezan-tany ho an'ny tombotsoa any tanàna Antananarivo sy Madagasikara ray manontolo mazava be ny afatra Eliarabe vahiny tokoa ary izy mianadavy ohatry ny tonga saina mieritreritra an'izany ary tokoa moa
tena zava-dehibe ny ahafahana manao tatitra zay le hoe tamberina ndraikitra zay takina amintsika everiko fa tokony ho atao fa odiniana teny atsipoan'ny manam-panazy maro moa zahay raha ny avy aty amin'izay anay manokana de 20 mianadahy zay no ao mianadahy mianaka de odiniana eo fa mihaino hoe le zavatra resahanao a zany a de ozy aho hoe naverimberinao foana le hoe firaisakina tsy mijanona eo le tolona mbola mitoy le izy ary raha tsy mitandronytsika ho ianao a de mbola sy 30 no anaraka n'io lalana io de miresaka an'izay fanoeran'izay ianao misaotra anao aloha nanao le autocritique amin'ny fanoerana teo fa nisy hetsika nataony ataontsika hoe fanoerana ihany koa ve ho maly raha zay ny azo ilazana azy a nisy ilay fanasana zay nataon'ny PAM ary anisany hita tao zay no mahatonga ny miresaka fanoerana satria hita tao ny vondrona panorama hita tao ny vondrona tany mena ianareo otrikafo raha tsy diso a totra ny tazana tao ihany koa leo zany de fikaroham-baolana manoloana le crise misy eto Madagasikara enao nanatrika tany te antany ianao hoe tsy fantatro manao ahoana ny fahitanao ny zava-nisy tany fa amin'ny lafiny anankiray koa de hoe tena azonao antoka ve fa lalana tena ivoahana marina amin'ny fahasairana ny firenena ny zavatra tahaka ireny omaly ireny ya nisy tokoa moa zany ilay fanasan'ny PAM izay fanontany saina teo zany tany sainao teo zareo vondrona anankitelo ao anatin'le izy le izy moa zany rehefa tena nenona za aloha mialatsiny fa de tena tsoroko hoe diso fanatenana aloha tao anatin'le izy tsy manome tsiny andry zareo a nevindry zareo mazava fa za fotsiny zany amin'ny mafoloany otrikafo satria tonga maro teny otrikafo no diso fanatenana tamin'le izy satria rehefa tena jerenao zany le izy amin'ny akapobeany de ny hoe mila pause ilay firenena le pause zany rehefa nadiadina de hoe andolotsika iaray tantana andaminana ny fifidianana andaminana n'izao de ozy hoe tena tonga am'le sareraka no mirezana zany tsena mora seza mora lasa zany le izy zaho tsy manakiny fa zay ny endry fa ny fahitako azy fotsiny de hoe sarotony zany ny tena satria notrikafo koa aty am'sehatra ny fanoherana de isan'ny ataon'ny olona kitapo ray lay fanoherana mialatsiny aminao ro fa misy aminao ro ay samy ao anatin'ny firaisakina fa tena fitahana ro fotsiny ange le namanao amin'ny sehatry ny fanoherana sy ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy tena mialatsiny zany miresaka amin'izay satria niainga amin'le famitahana kely tamin'ny hetsika fotsy de mitoy amin'le firaisakina sy collectif mandraky ty ny androany tsisy ninina de izay ny zany no iresahako foana amin'ny fanoherana hoe ny ataony Andry Rajoelina sy ny ekipa nefa fantatra fa ho anotrikafo ny tena olana de itsika ty amin'ny sehatry ny fanoherana tsy manao fa tsy mifamitaka de mijery an'le zavatra malo zao de hoe ahoana moa zany no anerenao ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe ndao ifampiresaka de ndao hiary tatana fa misy inona eto rehefa mpitondra fanjakana sy ny ekipa nge nijerenao de milamina be le Madagasikara eo zao tsika nahazo teleferika na vita autoroute 20 kilometatra ao anatin'le izy na ny fomba fijeriny autoroute ary tsy itovizatsika akory aloha fa de atao hoe autoroute ile izy ka ozy zany androany hoe na izy eo amin'ny toeran'ny mpitondra fanjakana ny fitantanana firenena tompoko de tsy maintsy misy fifandanjahan-kerina hoe rapport de force malemy de malemy ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana amin'izao fotoana zao ka tsy havita anery ny mpitondra fanjakana hanovan'izao zava-misy zao raha te hanovan'izao zany de ozy hoe zay no iresahako an'ilay tena firaisakina teo za zany tsy tia le firaisakina nareo ty le resahako fa le tena hoe ao anatin'le firaisakina koa zany misy pratika politika vaovao mety mitaky génération politique vaovao ve ilay izy ao anatin'izay zany satria tena kofony ilay firenena fa ohatrany manahirana ihany hoe rehefa jerena ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana ka atambatra tsy misy antony tokony tsy ananana hery anankiray ngezabe hanovan'le zavatra misy fa matoa zay tsy tafatsangana mandraky ty ny androany ny akamaroan'ny mpanohatra tompoko de tena tsy alako tsiny mihitsy fa lasa kilalao ny mpitondra fanjakana fotsiny de lasa leo le malagasy lasa voafitaka ilay malagasy ahoana no efa no hanovana an'izay zava-misy zay de ozy andao mba hampandeferiny le tena hoe tombotsoan'ny tsirairay kajikajy politika ny tsirairay de izay zany nenay tsy anekenay an'levitra maly hoe andao anao médiation de andao hiary tatana zareo anao médiation tsy any ny olana andry zareo iny fa le hoe andao hiary tatana inona zany le moyen anerenao le mpitondra fanjakana hoe ndao hifandinika ambony latabatra de zay le toko hoe tsy maintsy misy rapport de force io inona ny herin'ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana anery ny mpitondra fanjakana hoe nde ifampidinika aminy andao zany anangana hery
anankiray vaovao ahafahana mifandona am'ireo le mifandona am'resahako aloha arakevitra le izy a mila olotsika mila inona ao anatin'le izy fa tsy hoe le ady totondry akory na hoe andeha ifampitoraka na ifampitifitreto tsy izay lay zavatra resahana fa raha resahanao fotsiny le mpitondra fanjakana hoe andao re mba ifampidinika andao re ifampiresaka zay tsy misy mandrarahana zany eto a fa ny tantaran'ny firenena aloha dia zao nanomboka 2:50 hatraty 5:10 nampiovany zavatra teto nisy olona teny an-dalambe nanao pression tamin'izay mpitondra fanjakana ny fandimby teo zay ihany no enono ireo ahoana no ananana n'izay hery zay zany no tokony ifampidiniana fa tsy hoe ozy izy ny sadaiky hoe mila miara mitantana nareo dia eo tokoa dia mila miara mitantana ary ny tena loza ao anatin'le izy ny teneniko maly ty dia averiko eto hoe raha izany mpitondra fanjakana sahala amin'ny Andry Rajoelina dia mety amiko ile kivorivorin'ny mpanohatra gauche droite io anakarama mpanohatra andany fotoana ifamorivory ary ho atoko maika fenao indray ny mbola anao an'le izy a so dia mba tafiditra anatin'le velam-pandrika ilay mpitondra fanjakana zany tsika ka mifandany andro mifamorivory avisy havanana eo vitany ihany ny 8:24 ary ny tena loza vitany ihany koa le mandaa fahatelo a itoy hatramin'ny fahaefatra dia izy no ifandimby eo ka zay zany ny ataoko hoe mba tsy fotoanany fandrebirebena tsony re zao ry zareo fa ndao mba tena lay a firenena nijerena fa ohatran'izalo amin'ny mahafilohan'ny otrikafa matsiary menatra ihany hoe voatorabatin'ny olona nareo mihitsy ny mpanao politika nareo mpanohatra ny kajikajinareo no ambony be dia lasa tsy mandeha le firenena amin'ity mitoraka to izy ndao zany mba hampandeferina ndao zany mba hampandeferina fa lasa manahirana le zavatra misy ny fomba fijeriny vahoaka ny mpanao politika. Resaka ianao to hoe ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena hatramin'izay tsy maintsy nisy resaka hoe fidinana an-dalambe reny nafahana nampilefitra angara zay na izy olazana azy zay tantana ny firenena fa raha ny zava-misy aloha hatreto Elera-Bevahiny a dia ny mpitandro filaminana no ampiasain'ny mpitondra amin'ny moa zany ny faneriterenana ny fanoherana ny antso-jay atao amin'ny fanoherana ny antso-jay amin'izay rehetrarehetra amin'ny teny a eo ihany koa ny fitsarana tsy mahamenatra milazana zany ianao isan'ny victime inona ary zany ny afatra tokony ampitaina amin'ny vahoaka mihitsy raha zay ny azy io lazana azy fa tsy voatery amin'ny fanoherana irery satria misy zavatra mila ovaina zany tsy hoe fomba fijery mila ovaina toe-tsaina mihitsy mila ovaina ve ahafahana mamelona indray an'izay fahasahina mijoro zay eo amin'ny vahoaka satria ny vahoaka amin'izao dia noho ny fahantrana noho ny fampahantranana dia lasa manaikilembenana sady manara ohatra kely Clémence tsara amin'izay nga mba raha omenao le larana ara-tarobia satria mivantana fandarantsika dia misy ireo mpanaraka antsika koa rabe mba te hiresaka aminao mivantana koa dia tsara hoe alefatsika hoantsika rehetra zany zay maniry fampiresaka amin'ny vahintsika amin'ity takariva ity a misy ny lahara-tarobia 038 65 038 65 116 07 zay ny laharana ahafahanareo miditra tono mahazatra tamin'ny fandarana tsy manaikilembenana 038 65 116 07 sady mamaly an'izay fanontaniana zay ihany ianao Andriamatoa Elera-Bevahiny no sady indrasantsika ny fidirana mivantana ataon'ireo izay maniry hitafa aminao mivantana ao anatin'ity fandarana ity a amin'ny 5 ora sasany mahery kely zao mbola manana eo amin'ny atsasakadiny eo isika afana fampiresadresaka ao anatin'izay antso ataroby zay ny mandrapiditra le antso ataroby zany amin'le fanontanianao te Clémence ny atsotra fotsiny io tsy misy zavatra hafa andao resentsika ny tahotra tsy ny tahotra zany no afahantsika manova ny Madagasikara zay aloha le izy eo ny finoana eo ninona fa andao resena ilay tahotra zany mpitandro filaminana zany koa nge malagasy ohatratsika zany misy fetrany ihany koa ny azon'izany atao hoe ao anatin'le izy ary manana fianakaviana koa reo manana ankohonany reo zay ozy hoe tsy maintsy hotsonjovony ao anatin'ilay raharaha ary ny mpitondra ny fandimby teto nampiasa ny mpitandro ny filaminana foana fa rehefa isitsika ny tapa-kevitra rehefa resitsika izay ilay tahotra eto ozy hoe miova foana ny zavatra misy raha nanomboka tany amin'ireo ambifotopolo angentsika na hainao an'izany hoe tsakitsaky zato arivo fa rehefa tapa-kevitra ny voaka miovio taty amin'ny repoblika faharoa tsika fahatelo
na ianao hoe nahodiny impito amin'ny mandany jery koa ary ianareo a de tsy arodanaitra fa rehefa tapa-kevitra ny olona de izany tsy maintsy miovoka maika ave izao a fitondram-panjakana zao rehefa tena tapa-kevitra tsika tsy maintsy misy zavatra miova eto a fa zay veriko lo izy tsy tahotra no fahatsika manova ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa ndao isikimponitra ndao resena le tahotra fa afaka nofahatsika ny firenena zay fandresentsika ny tahotra zay misy fanamariana moa zany satria rehefa mba mieno isika n'ireo fandaharana izay ataon'ireo fahitalavitra hainao manjery rahavavy avy aty amin'ny fanoherana de saika ambaran'ny olona foana Andriamatoa ilay raha-pivahiny hoe andao tsika vahoaka andeha hiteny andeha hidina andalambe andao tsika hijoro sy ny sisa fa tsisy pitarika tsika ianao zany eto mametoky fa raha tonga ny raha vonina ny vahoaka de misy pitarika ary vonina hitarika ilay raha-pivahiny miaraba tompoko afaka miteny avy hatrany tapaka ie afaka toizana zay ny fantariko ka zay foana ho andresan'ny olona rehefa mieno ianao zany an'le fandaharana satria be de be tsy eto amin'ny tsy manaiky lembenana eto amin'ny CM sy eto amin'ny MPS any misy fafana miditra amin'ny fantana tahaka zao fa be de be zany le fandaharana ataon'ireo fahitalavitra rahavavy hainao manjery rahavavy ahirana amin'ny fanoherana de miteny foana ny olona hoe andao tsika vahoaka mihitsy ny nandeha hijoro fa tsy vonina ny mpanao politika ohatrohatr'izay zany de zay le fantena apetraka hoe fa raha pitso raha afaka pitso zany raha misy zay fahavonona ny vahoaka zay vonina ve zany ilay raha-pivahiny ho isan'ny pitarika zay le fantaniana le izy ange tsotra fotsiny tsy eto ambony plateau eto no afahantsika manova ny Madagasikara zay le izy ary tsika efatra menadary erokoa mavita an'izany na izany na zany ary araka le fanontaniana hoe tsy maintsy misy noa mitarika zany ao anatin'le izy ka oza hoe raha hoe andeha hitarika mandeha makany amin'ny fanovana ny Madagasikara efa nidivana hatramin'ny elange zany raha ataoko hoe notrikafo mino fa nareo koa ampisehatra misy anareo efa samy manao zany tsika ka oza hoe raha ho amin'ny tombotsoa ny firenena toy izay tsisy antony tokony tsy joroana mba hahafahana manova n'izao zavatra misy zao mety varina mijery ny bariako nga mba le olona averiny kely le numéro téléphone ataoko le firsika ka mandeha le bariano zao 038 65 116 07 zay ny larana afahanareo miditra miresaka mivantana mivahintsika ilay raha-pivahiny amin'ity ariva ity na izana zany apetrapetratsika foana ihany no fanontaniana satria be dehibe koa ny vaovao malaza mila resahana momba nireny resaka Boeing 777 misy aty minanjavina amin'izao fotoana izao FPS tsy FBI to hoe misy FBI efa tonga lazaina fanafarana maly indray misy hoe FBI vaovao indray tonga fa hitany ilay raha-pivahiny ny tirara na koa ny resaka autoroute zay mialohan'ny tirana-be ty moa de niteneniko izy hoe momba le base toliara ho ano resantsika raha be fa raha misy zavatra hafa tianao resahana de fotoana satria angamba mety afaka 10 minitra hoe raha be de ataontsika veloma fa misy loha hevitra mbola ho resahana mantsy efa misy appel tafiditra ao raisina avy hatrany tompoko tsy manaiky lembenana miaino anao tompoko tapaka indray le antso raha misy resaka tiandrabe ho resahana zany satria tena olo-pireneny rabe sy hoe Toliara na Antananarivo no Madagasikara rehetrarehetra tonga hatrany Iran mantsy le Boeing rabe Boeing autoroute zavatra rehetra zay tsy voaresakitsika teo ohatran'ny rarambo malaza ny tiako resahana fotsiny raha mahakasika le Boeing zany de le izy tsotra za zany mandray ny teniny premier ministre le piana gouvernement hoe vao mihetsika nareo anivon'ny fanoherana de hitanay de oza hoe tena variana zany nasahan'ny le ministre ny fitaterana teo aloha milaza fa tsy nafantatra an'iny ny premier ministre sy ny filoham-pirenena kanefa koa misy an'le lalàna navoakandrareo vao misy tetikasa mihoatra ny 200 millions d'arial tsy diso na 1 milliard de francs de tsy maintsy mandalo soni anivon'ny premier ministre sy ny mipetraka mety mpanao politika anao Andriamatoa Elia de mahay mahafady azy fa ho anay olon-tsotra mety tsy mahafantatra mahantra ny firenena mahantra ny vahoaka inona moa zany ny fandraisan'le politika amin'le vahoaka mahantra tsisy asa tsy manana fahefa-mividy tena mahantra tanteraka tsisy hohanina tsony maro amin'ny malagasy zay fotsiny de mba aza avao zay mba ho fantatry ny malagasy fa tena
sahirana ny olona mantsy mamatatra an'izay hoe mieriny tenanao ihany ny afahanao mitady vola fitsikarahanao ihany no ahafahanao mahita vola misaotra tompoko. Mazava le fanontaniana fa faranako le boinina teo de ozy aho hoe rehefa enlen'le boinina ngezabe anankidimy reny zany tsy hitan'lay fitondram-panjakana de ozy hoe le ministre ny fitaterana teo aloha zany vona izaka ny vokany samy rery anazy zany zay fa hitantsika eo ny fivoaran'le raharaha nohatra ny manahirana fotsiny amin'ny resaka FBI amin'ny resaka Amerikanina ohatra ny ery amin'ny Pâques ndray nge efa ran'le raharaha aloha raha ny vaovao farany de ohatra ny mampametra-panontany io manko efa napetraky ny otrikafo tany aloha hoe azadino tsy misy raharaha iny ny Amerikanina na ny FBI na ny CIA zay boinina 10 sy inonanao ihany tombotsoany azo ny atongavany eto ka rehefa misy fitondram-panjakana von'ny fanaraka azy amin'izay efa mitenta tapaka foana le izy zay vele manontany an'le resaka hoe inona ovaliko le fanontaniana tsotra be le izy ny vahoaka tokoa aloha zany amin'ny akabeany de mietreritra hoe tsy mahakasika ny ato volaniny zany resaka politika zany toy hoe tena hevi-diso tanteraka le izy maninona moa ny firenena matanjaka ireo ny tavavoaka satria mipetrapetraka le fomba fitondra le politika n'ilay mpitondra fanjakana any aminy dia mandroso ilay firenena raha resaka fotsiny tsika zao hoe resaka ny lafin'ny fanabeazana samy tsy misiraka fanabeazana nge ny akamaroan'ny malagasy nzay satria le politika mpanabeazana eto amintsika mihitsy zany no olana raha miresaka tsika hoe tsy fahasalamana maninona moa tsika tsy afaka mitsabo tena tsy afaka maniny satria maninona le politika amin'ny lafin'ny fahasalamana mihitsy ny tsy mipetraka eto amintsika de sahala amin'izay ny lafin'ny ara-toe-karena tsy manana asa ny akamaroan'ny tanora malagasy ny karaha satria tsy misy politika matipaika avy amin'le mpitondra fanjakana zany ahafahana manome asa ny tanora malagasy na ny navita na ny tsy navita fianarana ao anatin'le izy ka tena diso be sationany fotsiny zany zay fa tena diso be zany le fomba fiverana sy fomba fiteny hoe tsisy hidiranay amin'izay politika ihany tsy mahakasika ny aty volaninay zany fa ny anay ny isan'andro ihany ny fantatray ao anatin'le izy ka no mahatonga an'le isan'andro tsika tsy lavorara nge de satria le mpitondra fanjakana tsy manana politika matipaika hoentina ampandrosoana an'ilay firenena de lasa ohatry ny veritsika zany hoe tsy misy fifandraisany amin'ny programme politika amin'ny fomba fanaon'le mpitondra fanjakana politika ny fiainatsika andavanandro fa inona moa no andoavantsika etra ny andoavantsika etra nge de tsotra be mba ho voarotsika amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra na ny tsy fandriam-pahalemana na ny fahasalamana na ny lafin'ny fanabeazana na ny asa sy ny karazany ka ny any amezako azy de tsotra maninona moa no mandroso ireny firenena vaventy ireny satria maniny sarotiny amin'ny fiainam-pirenena sy ny politika ny vahoaka ao aminy izy zany misy responsabilité partagé koa ny isan'ny ohatra mahafinaritra indrindra zany rehefa mahita hoe tamin'ny andron'ny Sarkozy nitondra carte bancaire ny Sarkozy hoentin'ny Carla Bruni eny amin'ny grande surface zay vadiny tsy omen'ny olona resika ny antso manaraka mandray anao tompoko ato amin'ny tsy manaiky lembena ia mirabany président Niotrikafo de raina aloha le toe-tsaina tena mpitolona ary momba an'le resaka base tiliara dia raha ohatra moa zany ka eritreretina hoe tena fitava-janony io fa de ho ataon'ny fanjakana io ihany le exploitation 3000 hectares ny raha tsy diso ny tenanay no eritreretiny zareo hotrandrahana amin'io faritra io angalana n'io teraraha io dia 70 taona no hoe hitrandrahany azy de tapitra ny 70 taona 4 milliards moa no azo mikasa amin'izany fa le ponina amanalina ao amin'io tiliara be io ny radioactivité ny aretina sy ny karazana makaiza zany reo ho aizany zanaka mandrafin'le ponina ao amin'izao fotoana mba eritreretin'ireo olona mampirisika ny fitrandrahana an'io zava-dozy io zany zavatra
fa tompoko tsy de fantanina loatra angamba ny azo fanamafisana fanamariana fa anisany naverinao teo foana koa le hoe firaisakina ny fanoherana firaisakina ny fanoherana zavatra matetika anakianany olotsotra mantsy Andriamatoela Rahabevahiny de ny hoe nous les pratique politique misy mihitsy no mahatonga ny olona miteny hoe léopolitique izahay mahatonga azy miteny hoe ataovy ihany ny politika anareo ny mpanakiana ny mpanao politika mazana miteny an'izany hoe ny olana politika fa olana politika fa aza-pidirina aty amin'ny fitrandrahana aza-pidirina aty amin'ny fiainanay sy ny sisa raha ianao manokana ny anontaniako inona ny tena raha isika aloha ny antso ary miaraba tompoko allo manoana tompoko miarabo ny tiako tenenina de zao hoe io fitondram-panjakana io tsy maintsy mahazo tongony nahita fotsiny tamin'ny ino misy tao ny coronavirus allo le zany tena marina tamin'ny coronavirus 800 millions de dollars no ny 800 millions de dollars manen'ny banque mondiale de tsika nefany 30 millions de zareo fotsiny amin'ny 800 millions 30 millions de ohatriny isaky ny olona zany ny dollar azo ikan'izany de tsy maintsy azahoany tombony ny zavatra ataony saotra tompoko zay ngamba ny antso farany zay ngamba ny antso farany technicienne mandeha mandeha fotoana fantaniko teo fa tsy de tena fantanina ihany koa le fa fampisaintsainana zany hoe ho anao zany inona ny tena antony tsy mety matoa ianao manao antso an'ny firaisakina de mbola tsy tena misy foana zay fiombonana eo amin'ny fanoherana zay mifamitaka hoe ianao teo inona zany no vahaolana arak'izay moa itsika tsy mijanonao commenter fotsiny ety fa tena mitondra vahaolana inona no entinao inona ny ataoko hoe tolotra avy any aminao tolotsaina omenao ahafahana miala amin'izay hoe tsy mety tafakamba an'izay fa misaratsaraka to samy mijery ny lalak'izorany to samy tsy mety mampandevitra ny ambopony samy te hisongadina inona ary ny vahaolana ny any fahitako azy zavatra firesaky ny otrikafo ty de averiko manahirana nge rehefa manao politika tao Madagasikara de voly zay de na le vahoaka koa ary zay le ataoko hoe misy responsabilité partagée le izy na ny ampahany amin'ny vahoaka koa de ametraka an'izay hoe rehefa mahita mpitarika politika anankiray izy de nijerena aloha manambola ve taingina 4-4 ve no manana naty vila ve ino no mipetraka zay zany le izy amin'ny akapobeany manahoana ny faripahaizany iny hatramin'ny statut social amin'ny akapobeany zany an'ilay mpitarika politika anankiray jerena daholo fa tsy nieviny itsika mianakava nefa samy efa ny fitahany zay samy efa voafitak'izay daholo zany teto amin'ity fireneny ity fa raha mijeritsika ny fivoaran'ny tolona teto amin'izao tontolo zao zany ny olona tena mpitary tolona nge tsy olona nanakarembe tsy olona nanam-pahaizana be zany fa nanana izy ny zava-dehibe aloha de io le fitiavan-tanin-drazana io zay aloha sy le hoe fahasahina anova ny zavatra misy itsika malagasy koa zany mila mijery an'izay za tsy miteny hoe notrikafo mafeno an'izay na tsy mafeno an'izay tsy izay ny amin'ny resako fa andao mba zay no tena ho atao critère ngeza be ao anatin'le izy de iza no mafeno an'izay de izay no tokony ho jerentsika zany izay no tokony andeha ifanomezan-tanana ifanampiana ao anatin'le izy ary mialatsiny fa resahako mihitsy koa ty tena esory any mihitsy le teritra hoe tsy maintsy avy eto Antananarivo tsy maintsy avy any Diego tsy maintsy za avy any Toliara misy olona fa za malagasy aloha zay ny zava-dehibe misy olona zao mametraka hoe any avy any Toliara mbola tsy nitondra tokony omena azy indray zay za tsy d'accord reo na avy any Toliara ny avy any Diego rehefa tsy anova an'ilay firenena fa nahavaiza io nahavaiza tsy any ny problema fa rehefa olona hita hoe vonona anova an'ilay zavatra misy de zay noa ifanosia na Antananarivo mandrakizay ary nitondra ny Madagasikara tsy problemako zany rehefa malagasy raha ohatra ka tena anova an'ilay zavatra misy nahavy any Antsirana na Toliara zay zany le izy ka ozy hoe izay lay fepetra na critère apetrakitsika amin'ny olona heverina fa hanova sy tondra fanovana eto Madagasikara zay koa no tokony hovaitsika ao anatin'le izy ohatranay moa zay fa zatra le hoe mpanao politika farany tsy afaka tsy problema anay iny fa raha tsy manana tolotra
sosikevitra ho aroso asoan'le firenena zay ny a no izy a mety makarary ny aiko zany de tena mba samy nomen'andriamanitra saina ihany a nefa tsy mananinona ianao atolotra n'ilay firenena ka am'ty ndray mitoraka ty tena mba oza hoe andao hovaitsika izay lay a fomba fijery zay slogantsika baba tamin'ny fotoan'androny hoe zaraina kovety ianao efatrandro fa efataona ianao sahirana eo ihany zay le izy de ty indray a menan'ty tosika sy tohana moramora ty ianao mandritra ny 5 taona fa fidinao lafo iny mandritra ny 5 taona ary ny manahira nanona ndray na ny tsy nandray miara-mizaka ny vokan'le izy ihany zay zany le tena olana izy hoe zay pratika zay ny andoha hovaitsika zay indray aloha mitrikafo ny any resahako ary tiako iombonantsika efatra menada raha ohatra ka hevitra sy finiavana mpandroso ny firenena manana be deaibe zay mino aho fa manana koa nareo de andao izay no atambatritsika fa raha za resaka volo zany ny fampitanysantsika raha resaka hoe baoritra ny fampitanysantsika efa ela be Madagasikara no nandroso rabe mandeha de mandeha le fotoana zay tsy amin'ny ray-mihitra ny rabe tsony fa tena efa ampy zay a anao velomany rabe a misy vaovao aloha baba vetivety tsy lany fluensinady tsony Paolo zay zany de misy vaovao koa ny Tomasina hoe migrevy mpianatra satria misy namany zareo fa amarana ny fandarany zay rabe a tena misotra makasitraka makatelina ary tena hoe miara-dalana sika iary tolontsika ary raha mbola misy mikitikitika koa raha be vainela raha vao ty resaka fijoroana amin'ny rariny ty angamba izy raha vavy a de itsika anisan'ny joro voalohany fa mba misy sangisangy kely amarana anazy rabe de isorany anao sady atao veloma fanontaniana ho andrabe inona ny mampitovy andrabe sy ny teleférika valiko tena tsy voafaliko ndray zay rabe a samy miantona tsy zay le izy rabe a sazy miantona fa ny teleférika trosa miantona veloma rabe a fiza fotsiny a ny eritaona fa le teleférika 40 taona raha tsy diso farafakely zay zany raha soa rabe a maro be misy